amin'ny fifaliana lehibe indray no anosoana totokatranintsika indray ny amin'ny teny tia tonga amin'ny fampianarana antsika izay manambara foana sy mandresy lahatra ny hatsarany Josoa larana fa finy androany larana faharoapolo ny fampianarantsika ny amasadioran'ny Josoa ziady no mandroso totokatranintsika mitondra ny fampianarany Josoa ny fampianarana mitondra antsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay ilay azahoantsika ny hatsarana sy ny hasoavana ary ny fiadanam-be miaraka amin'izay Andriamanitra marina izany. Larana faharoapolo ny fampianarantsika aviatrantsika ideroso amin'ny votoatin'ny fampianarana. Tawary vaketsika ny sotra masina ao amin'ny Korintianina voalohany toko 10:17. Korintianina voalohany 15:3. Fa natolotro anareo isan'ny zahatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao: Josoa maty noho ny amin'ny fahotantsika araka ny soratra masina. Izay zany ilay hoe maty noho ny amin'ny fahotanay izy araka ny soratra masina. Mety be izay teny izay tena maty noho ny fahotana izy, ikambanany be sy ny maro izay. Fa ny taorianany eo amin'izay inona lay niteneniny zany hoe raha ohatra izy ka maty noho ny amin'ny fahotana zany midika ve izay fa mbola azo manota, mahazo manota ve? Midika ve izay fa mbola afaka manao ratsy ve? Midika izay satria ny rehetrarehetra dia milaza daholo ny olombelona, fa ny dika le nahafaty anazy teo amin'ny hazo fijaliana dia afaka manao ratsy amin'izay manomboka eo, fa mifona sy mibebaka fotsiny. Afaka manao ny tsy mety fa mifona sy mibebaka fotsiny. Zany sary zany tena hojerevantsika hoe tena izay ve ny voalazan'ny soratra masina? Satria ny mpitondra fivavahana nampianatranareo amin'izay tsy ilay Jesosy sy Jesoa sy Jehova sy ry Ave sy ry Allah, izay no nampianatra an'izany hoe mahazo manota fa mila mibebaka fotsiny rehefa avy eo. Izay ny ilazako hoe mitovy ihany ny Andriamanitra ry Allah amin'ny Jehova sy ry Jesosy sy ry Jesosy ry Ave, mitovy ihany reo, kapokaray daholo reo. Fa tsy mitovy amin'ny Josoa, hafa be mihitsy ny Josoa. Josoa ilay tena miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama izay tsy fantatra anao, fa naharatsiana foana hatramin'izay zany Josoa zany. Fa tonga ny fotoana ilazana aminareo ambony tany fa tsy mitovy zany kambon'ireo, fa afetseny demonina no teny an'izany. Dia ndao jerevantsika ary inona marina ny voalazan'ilay zanaky ny avo indrindra rehefa maty izy zany dia marina ve zany hoe afaka manota fa mibebaka fotsiny ianao? Tena izay mihitsy hoe ve ny voalazan'ny soratra masina? Dia ndao ary isika aloha hijery inona no nitenen'io Andriamanitra Abrahama io tany aloha tany, lay atao hoe Yahva na le tetragramme hoe Yod he vav he, zay moa tetragramme zay. Yahva ny fiantsoan'izy io zany. Zay no mahatonga ireo monina hoe halleluia, satria ihany fiantsoana azy Yahva. Dia inona ny voalazany? Dia ndao vaketsika eo amin'ny Isia toko fa femiziny, Isia toko fa 7:50, andinin'ny voalohany sy ny faharoa. Miainga amin'ity tenin'ny mpaminany ity tsika, satria tenin'ny mpaminany foana no mitondra an'io izy dia izay fantany aloha tany. Dao ary indro ny tanany Yahva tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lali-dalovana fa mahare, fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy miaino izy. Notsindriana mafy mihitsy izany fa tsy miaino an'izany olona manota izany Andriamanitra io, fa miafina ny tavany amin'ireny, ka tsy ho terenao izy tsy maintsy miaino anay kosa izy. Ka izany nateo voafandrika ny devoly ianao, ary efa nihinana ny sakafony demoly ianao rehefa nanaiky an'izany hoe miaino mpanota izany izy. Fa eto ny lalàna napetrany dia hoe izaho dia tsy haino mihitsy ny anareo mpanota, nanao inona nareo, nanao inona ianareo noho izany. Satria tenin'ny mpaminany Israelianina no enoana dia tsy mahazo mivoana amin'izay fantany aloha. Jerevantsika amin'izay nefa nanaraka an'io koa ve ny tenin'ilay zanaky ny avo indrindra miantona teo amin'ny hazo fijaliana? Valiteny ny teny an'izay koa izy, namafitsy ny tenin'ny mpaminany io. Ary zany no proof fa raha ilay
lay Andriamanitra Abrahama zay nananjanaka hoe niantona teo amin'ny azy fijaliana de iny zanany iny de antsoina mianarana hoe Yahoshua, zay ny tena marina satria io Yahoshua io irery no nanaraka an'io teny io, lay tenin'ny mpaminany Israelianina mihitsiny zay Isaia tany aloha na rahany tsara io teny io satria Jaona nambarany ao amin'ny Jaona 9:8-10 ndao evaka itsika zay teny zay Jaona 9:8 de 9:10 hoe nanaraka ny tenin'ny mpaminany ve lay zanaky ny avy indrindra toriko aminao, valy teny nanaraka tsara ny tenin'ny mpaminany mihitsiny izy. 9:10 amin'ny Jaona 8:11 ary hoy izy tsy misy tompoko de hoy Yahoshua, izaho koa de tsy manameloka anao fa mandehany ianao ary am'izao sisy izao de aza manota intsony. Tena tsindriko mihitsy ny tesotra teo hoe aza manota intsony io izy io aza manota intsony io raha tsika misy tsipika tsara hoe aza manota intsony io zany hoe ny tenyle zanaky ny avo indrindra zany tena metraka mihitsiny hoe mandehany ianao ary am'izao sisy zao koa zany hoe manomboketo aza manota intsony petaka ny fanontaniana tena zanaky ny avo indrindra ve zany le nitomponareo le milaza fa tsy maintsy manota io nareo ka milaza hoe tsy possible raha zany zany hoe tsy hanota zany de za miteny aminao fa ny tenin'ny mpaminany Israely anatany aloha de niteny hoe za tsy meny mpanota. Ilay Yahoshua zay mpaminany koa zay Israeliana ihany koa izy nanizingizina mihitsiny zay izy no antona teo amin'ny azy fijaliana nizingiziny mihitsiny le hoe aza manota intsony roa zay ny teny fa ny teniny andao hoe jerevantsika ny teniny ao amin'ny Jaona 5:10 ndray 5:14 dao vaketsika ty izy Jaona 5:14 ty Jaona 5:14 ary rehefa afaka zany de hitany Yahoshua teo kianjan'ny tempoly lehilahy ka hoy izy taminy, indro efa sitrana ianao aza manota intsony fa ndrao anjoanao zay ratsy nohony teo mbola nitsindrina araka ny tenin'ny mpaminantany aloha ihany zany de nitsindrina mihitsiny araka ny tenin'ny mpaminantany aloha lay teny hoe aza manota intsony no tsindrina tsara mihitsy lay teny hoe aza manota intsony ndangao ny avetsika ny mandevakina l izy io aiza misy teo lasa andraytsika verina kely aloha zany verina kely andray mandeha izy vitan'ny olona tsara Jaona 5 de le 14 teo zay aza manota intsony hoy izy taminy, indro efa sitrana ianao aza manota intsony fa ndrao anjoanao zay ratsy nohony teo. Tena voame zany ho ratsy be ny fiafaranao raha ohatra ka mbola manota ianao dikan'izay tena ho zava-doza niaraka aminao raha mbola manota ianao fa raha milaza ianao fa tena tafaraka tamin'io zanaky ny avo indrindra io de le zanaky ny avo indrindra de niteny mihitsiny hoe aza manota intsony mifanaraka tsara. Rehefa maty indray izy de nitoy ny asa ny apôstôly inandray ny tenen'ny apôstôly arahantsika hatrany mihitsy izy inona ny tenen'ny apôstôly rehefa maty Yahoshua ka nitsangana rehefa ataorian'ny fahafatesany de lasa nakany amin'ny lantilanitra de ny apôstôly nanohina mpianatra ny olona inona ny tenen'ny apôstôly ndray nisy apôstôly nanovany zany hevitra zany ve tao jerevantsika indray ny tenin'ny apôstôly Hebreo toko fafolongana manizay Hebreo 10:26 de atsika voakery fa raha miny manota isika ianao zany de efa mietrita ianao zay manota le hoe tsy maintsy manota fa mibebaka rehefa sabotsy lady sy ny zoma eto ny teny nambaran'ny apôstôly de milaza mihitsy fa raha miny manota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina rehefa nafantatrana zany atao hoe nisy ny antona tamin'ny azy fijaliana noho ianao mba tonga hamonjy ianao maty nohony aminao rehefa nafantatra zany ianao
de teny teny miaraka amin'iny teny iny tsy misy fanatitra noho ny ota intsony, zany hoe tsy misy famelan-kelokaonao intsony, fa fiandrasana matahotra amin'ny fitsarana ary fatezerina mirehetra izay andaniny fahavalo rehetra kosa. Loza zany, tsy zany kory nametraka an'le loza. Vakeo soratra masina, zany lay vo ny baibolinao de vakio. Fa loza matsiravina no miandry, fa fatezerana mirehetra, fiandrasana matahotra ny amin'ny fitsarana. Fitsarana tsy mifatitrovana no hitanao zany amin'ny fitsarananao. Ary fatezerana mirehetra no hitanao. Fa handany ny fahavalo io fatezerana io. Hamely anao, amono anao, tena andravaravanao mihitsy ny dikan'izany e. Tena milaza aminao azo, zany no miandry ianao. Fa lasa fahavalo ianao. Ny olona mpanotra zany de lasa fahavalo vakio tsara nge io e. Fahavalo io Andriamanitra Abrahama io ianao. Fahavalon'ilay Andriamanitra Abrahama ny mpanota, fa tsy miaraka amin'izany. Ary miandry ianao ny fatezerana mirehetra hatrany amin'ny fitsarana, hamely anao daholo zany rehetra zany. Fa tena petraka mifanaraka tsara amin'ny tenin'ny mpaminany ve ny zavatra miseho eto ankehitriny? Valiny fanaraka tsara amin'ny tenin'ny mpaminany Isaia, fanaraka tsara tamin'ny teny Hosea aza manota intsony fa ratsy ny anjohanao raha mbola manota ianao, ratsy noho ny teo. Ary mbola nampiny apôstôly tena loza. Fo maty ianao ny fitsarana, misy fitsarana hamely anao. Maty ianao ny fatezerana mirehetra, fa andany ny fahavalo zany atezerana zany. Loza mirehetra ane zany dikan'izany. Ore olona rehefa amizay iny nefa nampianarin'i Jesosy Jesoa anareo, nampianarin'ny Alahnareo, nampianarin'ny Jehovah sy Ravenareo. Contraire an'izany teny zany anie. Nefa dia raha tsika mahita mihitsy soratra hoe raha mini manota, dikateo mini manota de manota foana ianao de mibebaka, de manota indray de mibebaka, de manota indray de mibebaka. Io ataonao io. Ka mila mikofesy, mila mifona tsy ny karazana. Zany atao hoe mini manota raha tsy hainao. Tena ianao ametraka hoe nareo ve zany tena tsy manota intsony? Valy eny sady kategorika, mahitsy be ny dikan'izany. Tsy mahay an'izany ary tsy mety manao an'izany ary faratapony tsy te an'izany manao ratsy zany. Halanay zany. Aty ilay namorona anay tsy mety tsy tianay manao an'izany. Moa izay koa ny toetra n'ilay mpamorona iavanao anary Andriamanitra Abrahama tsy tia mpanao ratsy mihitsy izy. Taka ny ray aman-dreny io e. Ianao ve ray aman-dreny de raha tena ray aman-dreny anao ve de avelanao ratsy ve ny zanakanao? Fa nareo olona maditra avelareo raha ny ray aman-dreniny tsy avelanao ratsy foana io zanany io, fa matianana zanaka vanina izy e. Ka ireo olombelona ary moa mahay manao an'izany, miaro ny zanakanao tsy anao ratsy. Ka maika ve zany tena mpamorona anao zany? Fa raha tena namorona anao zany Andriamanitra Abrahama zany tsy mety anao ratsy, tsy tiany ianao anao ratsy. Azaiko nge marina tena izy e. Tsy tiany ianao anao ratsy ny tena izy. Tsy tiany ianao anao ratsy. Dao tsika aloha hijery teny indray inona indray ny toy n'le teny ary. Jerevantsika indray ny toy ny teny ary ikatra amin'ny bokin'izy indray ny jerevantsika. Inona ny toy ny teny hoe makaiza ny fiafaran'le mpanota, satria raha vao mini manota ianao dia makany amin'ny atezerana mirehetra ary lasa fahavalo ary ompoten'Andriamanitra ianao ary hiditra any amin'ny fitsarana apatahotra anao ianao. Satria mbola ho tsaraina ianao, zay no mahatonga nomena an'ilay hoe parakleto e. Idika amin'ny parakleto dia hoe solivava, avocat. Matosa anao mena avocat dia ho tsaraina nge ianao dika zany. Dia ho hitako ianao zay ho afaka amin'izany fitsarana zany. Tosa anao iza ny tsaranay. Ity hitanao ty mihitsy no hitanao any. Io le tsy inonao fa saingy ho hitanao le izy e. Zay ve dia ampianatra zavatra tsy marina aminao raha ohatra ka tsy misy zany fitsarana zany, ko nisy ohatra masina vandravandra io arany. Tsy tavoamasonao nge tena andalo fitsarana ianao. Ary lehibe ny mpitsara ty hitanao ty. Tsy mpitsara eto ambony tany fa any aminay. Any amin'izay amantananao rehefa miala eto anao dia mandalo anao. Dia hitanao zao olona zao. Lay tsy tianao mahay anao an'izany sady alanao fa ho hitantsika eo e. Fa zay tonga tany ny babababa rehefa nahita hoe fangaty tena marina le nyteneny. Aza mino. Sady tsy olona sady tsy andro n'izany tsoa zao, fa ho an'izay ho any amin'ny lanitra ny lanitra maiza miaina. Fa ity ny antso faranao anareo. Ity ny antso faranao anareo raha malagasy anao maheno anahy. Dia ity ny antso faranao anareo. Miandry an'ilay batisa amin'ny mitomasa izay efa kely sisa fotoana. Ity ny fiantsoana anareo miantso amin'izay dira. Ity ilay ny andrasanareo. Ity ilay ny tadiavinareo. Aza mihaino ny mpanaratsy ny fahadalàna ianao raha mbola ianao andreny ianao.
fa ny devoly tsy mety tsy manao ratsy fa ratsy zany hoe lasa tsy mihinan-kanina ny anina dia ny manao ratsy ka rehefa mety ataony sakafo hoaniny ianao amin'ny faratsiana io fanaratsiana ataony zay tsy miexiste io adalalana ianao efa fa teny foana fa devoly io mana ratsy io fa tsy misy zavatra tsara hoaratsian'ny olona tsara fa ny devolony tsy mety tsy manaratsy ny zavatra raha tsara ka maiza mieritrehitra ohatra atsika ny teny dia miafara taminay izy olona izy miafara tamin'ny bokyny apokalipsy aleo Korintianina voalohany vakitsika mialohan'ny apokalipsy eto zany dia manaporofo aminareo hoe tena tsy possible mihitsiny tsy possible mihitsiny zany hoe tafiditra any amin'ny lantilanta zany nareo mpanao ratsy io Korintianina voalohany toko fahenina andininy fasivy reo vakitsika izy teny zay eno tsara indray ty moa tsy fantatrareo va Korintianina voalohany toko fahenina andininy fasivy moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra aza mety ho fitana ianareo ny olona tsy marina zany dia tsy mahazo miditra any amin'ny lantilantitra rakizy ho anareo zay mandeha ary na ry dadabe na ry bebe na iza na iza tsy miditra ny lanitra zany nareo va reraka fotsiny reo mankany am-piangonana any ko reo nge tsy afaka anareo reo mpitona fivavahany reo satria tsy mpanoto ohatranao anange no tonga andreo manaratsy ana ny fomba rehetrarehetra satria tsy manana ny herina ny fahefana hanala olona ny fahotana ny tenany aza tsy hitany zay anaovana anazy ka rehefa nandren'ny ambasadorany Iosoa ziady aely amampianatra izy dia aratsiny amin'izay ataony daholo ny famorona dosie manaratsy ny karazany fa nga izy manana na mahita fa mamorona ny ataony fa io no dia tokony heritreritra mihitsy ny hoe ny olona tsy marina nangeka tsy andovan'izany fanjakan'Andriamanitra zany aloha dia miteny rehefa ho mpanao ratsy ny fiafarana izy makany am-piangonana fa dana manao zavatra hafa lany andro ao anao sy lenao mahavita zavatra hafa any lany andro fotsiny mipetraka ao am-piangonana mipetraka amin'ny W anao zavatra anao inao ianao résultat mpanota mivoaka eo rehefa mpanota zany makany amin'ny ela rehefa mpanota dia makany amin'ny fahavelezana mandrakizay tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra ny olona mpanota ny olona tsy marina mpanota ny dikan'izany tsy mahazo miditra ny daolona aza mety ho fitana ozy nareo ino tsara ny teny aza mety ho fitana ampidiro misofinao zany sy amin'sainao hoe aza mety ho fitana intsony tena mampanena reny manjoanao ianao zay mahita sy mandrehana io dinio ny tenanao poizina ngeny nampianaranao hatramin'izay dia jereo le sohatra masina hoe mifanaraka amin'izany hoe mahazo manota zany ka mikomprendre Andriamanitra io lololanitra tsy maintsy lena mandeha tany tsy maintsy tafitony nareo no nampianatra an'izany fa tsy ao teny sohatra masina zany teny zany ny teny ao dia ny contraire an'izay fa ny mpijangajanga ny mpanompo sampy ny mpakavadin'olona sodomita ny mpangahatra ny pierina ny mpimamo ny mpanaratsy ianao zay mpanaratsy lava ny fanjakana masina io ary ny mpanao ankeriny dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy ny mpanaratsy dia ny atao hoe misy zavatra tsara sy masina dia aratsianao fotsiny zao ohatrany hoe ny fanjakan'Andriamanitra zao masina sy tsara satria mamoaka olona tsy manotentsolo dia aratsianao dia ianao le teneny hoe mpanaratsy satria ny olona mamoaka résultat afaka amin'ny fahotana ny fanjakana masina misy anyely ambasadorany Iosoa ianao kosa tsy mitsahatra ny manaratsy hoe zao ny ao ianao nge zany le mpanaratsy teneny sohatra masina io sy ny mpanao ankeriny tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra mieritreritra zay ianao ny dikan'izay ianao zay manaratsy tsy mety miala ny faharatsiny tena zava-tozy nge miandry ianao tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra zany ianao tsy hiditra an'izany ianao tsy manana fahefana hiditra amin'izany ianao fa mieritrereta fa mifitahana ianao ka fotoana ny iverenan'ny saina zao andao hiara-dia amin'ny Elia andao nara-dia ny ziady Elia ho any amin'ny Iosoa antsika ilay Andriamanitra Abrahama ilay dada malala Yahva inona ny teny Iosoa io jerevantsika fara araka ny bokin'ny apokalipsy 21:8 apokalipsy toko faraika amby roapolo andininy fahavalo apokalipsy 21:8 vakitsika aminarany Iosoa fa ny osa sy ny tsy mino ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy ary ny mpanompo sampy
teny mpandainga rehetra, io zany le mpanao ratsy mpanota io, reo ny sary ataony, ny asa ataony, dia anana ny anjarany aiza hony ao anatin'ny farimy rehetra afy sy solofary. Fa izany ny fahafatesana faharoa. Ho any amin'ny farimy rehetra afy solofary ianao, fa zany ny fahafatesana faharoa. Io ny miandry ianao zany ny dikan'izay. Izy aminareo zany ny teo any. Fa io ny miandry ny osa sy ny tsy mino, le tsy mety miaina zao famarinana zao, ka nosa rehefa mandray an'ity fampianarana ity satria matahotra vavan'olona, matahotra ray aman-dreny, matahotra mpiara-miasa, matahotra vahoaka, matahotra nizaniza. Dia ka nosa ny tena marina. Zay tonga ny osa hoe aza matahotra olona mety maty fa tsy mety mamono, tsy mahay mamono fanahinao io. Fa matahorana izay mahay manipena ho any amin'ny elo. Dia dadaiava moa ny resany Eosoa tamin'izany. Ary Eosoa koa mahay manipy any amin'ny elo. Elia koa manipy any amin'ny elo ary manana fahefana an'izany izy. Zany hoe manana fahefana ahoana? Aza misangisangy an'izany. Fa manana mihitsy matoa izay afaka mandrefadefa devolo makany ary lasa any reny. Ary matoa Elia afaka mamerina any reny koa veriny ety rehefa atao ankety. Manana an'izany mihitsy ny ananako zany, ary rehetan'izany zay rehetra nahitan'izany tato amin'ny fanjakana masina. Dia taty fa manana fahefana amin'izany zany hitanao eto izany. Tsy mampitahotra fa zava-marina zay tsy maintsy miteny marina satria tonga ny fotoanan'ny fahamaliana dia miteneny marina. Kaza mba misangisangy ny fahamarinana ianao. Toetsika ny teny. Io zany dia mazava be mihitsy fa ny osa sy ny tsy meny dia miara-mitsipy mankany amin'ny farimy rehetra hafa. Kazaka nosa ianao rehefa mahaino andro any. Fa maiza ianao mibebaka fa tena diso adresy ny mpanota. Diso adresy tsipaka mankany amin'ny elo. Farany Apokalipsy 21-27. Apokalipsy 21-27 toezatsika re tena marana ny soratra masina anazy kasika amin'izany hoe mazo miditra any amin'ny lanitra ve ny mpanota dia io vakio tsara. Apokalipsy 21-27. Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana izay ny Eosoa ihany. Ny zanak'olo zany. Tsy mahazo miditra ao amin'ny lanitra zany, zany ianao mpanota zany fa izay hitretina tsony zany. Point final ozy nareo olombelona. Tsisy resaka tsony zany. Foany anatin'ny atidoanao zany hoe ianao mbola manantena ny lanitra zany, lanitra tsy ama-existe aminao zany. Fa rehefa teny irinao ny makany dia miaraminy eny ahy. Fa rehefa tonga aty amin'ny ziady ahy eny anao tena tsy manao teny tsony rehefa tafaraka aminay. Rehefa tafaraka amiko, satria tafaraka amin'ny Eosoa, lay maty ho anao teo amin'ny hazo fijaliana, lay niteny hoe aza manota intsony. Zay le izy. Totika farantsika. Raha izany tokoa raha ny tenin'io zanaky ny avo indrindra io. Izy ny anarany, zay le atao hoe Eosoa. Aza manota intsony. Dia tanareo tsara ry olombelona fa ity taninareo ity manaraka an'izay teny zay. Manaraka an'izay teny zay hoe aza manota intsony. Zay le tena tompony moko. Dia tsy maintsy manaraka ny teny le tompony ilay tany. Satria ity planeta Terre-nareo ity dia misy mpitondra. Ary tsy misy mpitondra eto amin'ity planeta Terre-nareo ity ka nampianatra hoe ory vahoaka izay hoentiko, mahazo mangalatra nareo, mahazo mifamono olona nareo, mahazo mamono olona nareo, mahazo manolona vehivavy nareo, mahazo mamaky banky nareo, mahazo manao ny adalàna rehetra fijangajangana sy ny faratsiny. Tsy misy an'izany eto ambony tany. Fa nareo mahita mihitsy ny fa ny lalam-panorenanareo olombelona rehetrarehetra dia tena mifehy olombelona tsisy anao ratsy. Mahirata ny sainao. Ary eo ka hazava amin'izay ny fandinianao. Fa izany sary izany dia midika fa manaraka amin'ny baikon'ilay tompony nareo. Ilay tompony izany dia tsy te halala mihitsy dia ny tompony ty taninareo ity. Io ilay Andriamanitra Abrahama. Iavany anaran'ilay dadany amaran'ilay tompony ary Eosoa ilay zanany malala izay tompony ty taninareo ity. Manaraka amin'ny baikon'ireo nareo satria ny lalam-pandrenanareo na sinoa na Amerikana na Frantsay na Anglisy na izy na Afrikana dia zao. Lalam-pandrenana miaro ny vahoaka tsy anao ratsy. Mazava zany. Fa le Andriamanitra tompony ty taninareo ty izay tsy arahanareo mihitsy ary tsy tianareo, io mametraka an'io lalàna io. Io le Andriamanitra Abrahama izay tomponareo olombelona ary tompony taninareo dia manaraka amin'ny baikonareo. Profon'izany tsy misy président ho manaky ny faratsiana amin'ny vahoakany. Manaraka ny teny Andriamanitra Abrahama. Io zany ianao ry président maneran-tany izay eto ambonin'ny tany. Na iza na iza.
Ny mpitsara tsy manaiky fa de managana raha vao misy manao tsy mety. Manaraka io teny Andriamanitra Abrahama io zany nareo fa nareo tsy tonga saina. Ary mampivarena tokoa ny olombelona rehefa manao razy de alefa ny amponja. Fa le mpitsara kosa mametaka fanontaniana ary ahoana ianao? Ary ahoana nareo? Enjana ampiasary a. Parenthèse kely iny a. Tiako tenenina de hoe enona na ianao raha manaraka an'io baiko io. Io baiko ny tompony ty tany nareo ty fa tsy hainao le izy. Saingy saroma le Andriamanitra tsy izy nareo am'le teny hoe mahazo manotaka aminy. Satria nareo tsy afaka fahotana de mody amboamboariny am'izay de mino an'izany tokoa nareo. Kanefa le olona nefa rehefa manao ratsy atsipinareo ary tsefa, atsipinareo arikatra kazondandy. Tsy haiko le ohatra misy an'izay koa ny faty finaratsoa. Alefanareo ohatrany de arikatra aiza hoe tany mora sy ny maro samihafa e. Gadragadrainareo zany. Ohatrany ambala tavoahangy mo sasany. Tsy haiko tsara. Mialatsiny am'le tsy fahaizana matetika fotsiny le toerana teny izy de mialatsiny diso le izy a. Ty za tsy mety toerana fa malefalefaka fotsiny le izy. Zay. Zany rehetra zany tiako tenandreo de hoe na ny filoham-pirenena eto tany manaraka amin'ny baikon'ny Andriamanitra io aza manao tentsony amin'ny fanjakany satria izy mitondra an'le firenena de baikon'ny Andriamanitra Abrahama hoe de aza ataonao manao ratsy ny olona zay anao voapetaka eo. Trany amin'ny premier ministre, trany amin'ny ministre tsisy manaiky ratsy a fa le olona nefa manao ratsy. Mahavariana satria raha mahitatsika hoe misy président avy anao publicité hoe za re olona tsara mbala anio fa inona ny programanao avelako mijangajanga nareo, avelako mangalatsy nareo, avelako mifamono nareo, avelako mifokaringony nareo, avelako minaparaky am'izao mba mipotika daolo ny momba nareo, avelako daolo ny adalàna rehetrarehetra. Tany de tsisy mifidy iny. Tsisy olona anao propagande an'izany koa e. Fa tsisy mifidy iny. Fa ny ovidinareo a de zay atonga an'le vahoaka vanina eo am'le tany. Zay atonga ny vahoaka ho tsara zany ny fiarahamonina mandroso ny firenena de président ohatran'izay tadiavinareo. Aina nareo koa raha mitady zavatra tsara ny teny izy. Zay le tiako teny hoe Andriamanitra, lay tiako teny hoe Andriamanitra Abrahama io. Io le Andriamanitra Abrahama zay toliko aminao, lay tsy tia ratsy mihitsy fa lavinao. Tena tsipatsipahanao, tagatakanao mihitsy zany famarinana zany. Mba mieritserety. Ny pratika ny fiainanao nge milaza fa marina zao ataoko zay. Fa izarera ny mahavita an'izay eto amin'ity planeta Terre nareo de tezitra nareo. Ifankahitsika tsy ho ela. Zay fotsiny vady. Ifankahitsika tsy ho ela, hitady anareo, tsy ho enareo de hitady anareo. Ina avy anareo le be vava, tsy ho ela. De hitady teo fotsiny le sariko, de hitady teo ny teniko, de hitantsika ny toy ny manaraka. Zay izy zay. Nahoary, fa ny tena mipetraka. Iza ny tompony ty taninareo ty. De ny tenin'iza no arahany eto. Raha ny tenin Jesosy ry Jehova no arahany na ry Jesosy ave na ry ala am'le hoe mahazo manota de tokony tsisy nanagada. Atiako zaiko na hoe ampidirina prison le olona ny alatsinainy fa avoaka atao izy ny zoma andeha hibebaka de avoaka izy sabotsy hibebaka lady izy mibebaka alatsinainy indray izy averany amin'ny prison fa tsisy nanao an'izany nareo fa rehefa any de any. Miandry fitsarana vo azo atao an'izany avoaka kely zany provisoire koara. Midika zany fa tsisy manaraka an'izany teny zany nareo ry olombelona. Président république tsy manaraka nareo an'izany teny zany. Fa ny zavatra misy tandigadrainareo de any de any. Fa raha rahanareo ny tenin'i Jehova sy Jesosy na i Jesosy ave na ry ala de avoay tao le olona hibebaka. Satria hoe afaka mibebaka izy ko fa maninona tsy navoaka nareo ary izy. Mametrahana fanontaniana daolo nareo rehetrarehetra, maninona tsy navoaka nareo le mpanao ratsy rehefa laka misy ariva mba hibebaka izy zoma, hibebaka izy sabotsy, hibebaka izy lady. Maninona tsy navoaka izy. Fa ianareo fa zatra tsy mety zany satria tsy zay mihitsy izy. Proof fa tsy manaiky ratsy nareo ny dika zay. Lalàna nareo tsy manaiky ratsy. Io le hoe tompony tany nametraka ny. Ary ny tompony tany nareo nge io mibaiko anareo fa tsy hitanareo e. Zay le naniraka le Andriamanitra Abrahama. Zay le hoe Andriamanitra Abrahama naniraka ny ambassadeur-ny ao ny soa ziadia elia ty zaty. Efa miteny amin'io ty zaty e. Tondranao any amin'ny lanitra ny lanitra raha mety ianao ary manao teny mahatonga ansainana rehetra rehetra manomboka any amin'ny président république manerana an'izao tontolo zao jusk'atra ny olona kely blika any zay hoe ambany kely dindry famonjeny any ana satria loza ny aoriana zao teny zao.
ianao zany dia tsy manantsena fa tsy miteny loza zay mihitsy nanyrana azy zany ny atao hoe Elia mpitondra ny loza mpilaza ny loza anjo amin'ny taninareko za efa nanome avertissementareo kosa mipiry areny efa nytenareo ngeny tsy te hainy ny teny izy za rehefa nampiseho ny fitiavany dadanay hoe retoreto dôly filareo tsisy netiny ihany ko inary ny atao eoko raha tsy nanoro-hevitra dia diso za efa nampianatra za efa nyteny zao dôly nitranga aminareo dia zao rea mbola mandresy lahatra anareo foanany mba hatonga saina re olona mba hatonga saina zay le zay fa tena petraka inandray nataony jesosy reo Jehovah sy avesiana nampanotanareo napetraka ny fanontaniana dia mibaiko ny fe zany eo ranareo sa mibaiko ny Andriamanitra Abrahama fa Yahosoa le Andriamanitra Abrahama ary dada Yahva le Andriamanitra Abrahama ato ankilany ato iza narahanareo teny zao eto amin'ity planeta terre nareo ty tsy niteny le Andriamanitra Abrahama io ny ran'ny président Yahva no anaran'ilay Andriamanitra Abrahama sy Yahosoa zany io ny arahan'ny prime ministre io ny arahan'ny mpitsara io ny arahan'ny rehetra rehetra eto ambony tantrany amin'ny polisy zandarma manaraka anio hoe tsy azo asiana ratsy ty tany ty io le Andriamanitra Abrahama zao maniraka an'izao teny zao nasainy hoetiko ambara aminareo io le Andriamanitra Abrahama io fa ny tena petraka zany iza ny tompon'ity tany ty mazava ho azy tsy Jesosy tsy Jesoa tsy Ave tsy Jehova tsy Alà satria zava-misy eto amin'ity tany ity tsisy manaiky ratsy zany mipetraka eto foana le hoe aza manota intsony le teny manaraka an'izay mihitsy lalàna manaraka an'izay fa nareo olombelona tsy mety mandeha amin'izay fa mifitany Andriamanitra tsy izy nareo asakasaka nareo nanaraka an'le tenin'ny tompon'ny tany nareo na tsy anaraka nefa dia ny fihetsiky nareo fa manaraka an'io fa mety tonga saina ary ny teniko farany dia zao iza ny misy saina kokoa ary mandinika kokoa i Jesosy any président république iza ny mandinika sy misaina kokoa i Jesosy Jesoa ve tsy ry Jehovah sy Ave sy ry Alà sa ny président république dia ny filoham-pirenena anankiray valiny le filoham-pirenena mbola managatra raha vao manao adalàna ianao tsy manaiky ratsy mihitsy ny izy raha misy lehilahy anankiray zao manoloana vehivavy rehita ny président république anankiray fa tena midina amin'ny tomobily ary vonoiny dia gadrainy réaction automatique amin'ny olona tany dia midina mamolo darodarony aloha fa tezitra izy tany dia prison direct atria tsy faly izy fa raha i Jesosy no nahitany iny nataony réaction Jesosy dia miara-mahitsika fa zao ny atao hoe dana mandeha fa dana mibebaka amin'ny sabotsy lahy dia zoma azao fa diso zany teko zany azao fa diso zany teko sa mihitsika mandinika deo lazao fa diso zany teko zany fa raha ny dadanay Yahva sy Yahosoa ny mandalo amin'izany toerana zany dia faizany maty eo ny eo zany olona zany satria tsy mety aminy zany fa raha tsina matsiraviny zany anaovany any Sodoma sy Gomora mivonoany fa raha i Jesosy ny teo dia ohatra le même refrain dana fa amin'ny sabotsy lady ny randevony dana mibebaka amin'ny sabotsy lady mbola sy tonga saina ihany ianao hoe io ne tsy tompon'ny tany zany fa tena mamitaka sy misoloky olona fotsiny mampanota anao ne io feny ny président république mbola misaina sy mandinika lavitra noho ny Jesosy satria tsy manaiky ratsy eo amin'ny fireneny fa i Jesosy manaiky ratsy tsy afaka mandany zany nareo na iza iarahantsika mihitsy zany profony zany le olona mitanjotra makany am-piangonana mibebaka foana efa zoma sabotsy sy ny alady tonga izy hitanjotra hivavaka hibebaka ny adalàna nataony fa atao amin'ny Yahosoa kosany tsisy an'izany ato fa tonga hideratsy anome voninahitra ny Yahva malala sy Yahosoa malala ny ataony olona aty amin'ny Yahosoa satria tsy mahay manota intsony reo ary tsisy ratsy tsony eo aminy pura reo ary tena parfait araka ny teny Matthieu 5:48 hoe aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahany rainareo zay ny amin'ny lanitra ny lanitra Matthieu 5:48 parfait ny dikan'io teny io soyez parfait comme votre Dieu qui est parfait au ciel des cieux parfait io Andriamanitra Abrahama io ka zay miaraka aminy koa mila parfait voninahitra ho azy mandrakizay farany anjaranao mieritreritra anjaranao misaina dinio zao teniko zao ary rehefa hitanao fa tena marina ary tena ho tevonjely ianao andana misoratra narana amin'ny batisa aingana fa ny fara fisoratana narana amin'ny batisa dia amin'ny 4 mars ho avy zao ary amin'ny 8 mars ny batisa
dia tsy misy tsony amin'izay to hoe firena Madagasikara zany, tsy mexiste tsony ny batisa zay any Osoa zay nety ny ambassadeur-ny Osoa Ziadia Elia. Mifarana teo ny teny fitiavany zay ary teny tena manome saina anao mba hitodika any amin'ny marina amin'ilay Andriamanitra Abrahama tompon'ity planeta terre nareo ty. Anazy io ary tsisy afaka mivola amin'ny teninareo, jerevo ny fiainantsika, jerevo ny zava-misy, na ianao zay indrindra fa filopena sy ny mpitsara sy ny prime ministre sy ny ministre, polisy, gendarme, dia nio ty teniko ty. Tsy manaraka an'izany ve nareo io? Valy manaraka ange nareo tsisy manaiky ratsy nareo, saingy nareo manao ratsy ihany, maha-olombelona nareo izy nareo, fa rehefa miaraka amin'ny Osoa tsy mety manao ratsy zany tsony. Noho izany aza toerina famarina fe ratsika mahita le izy ane. Inona zao ny anoeranao zao famarina zao, mbola inona ndray nefa dia ratsika mahita le izy. Dia aza manaratsy ny fanjakana masina fa mamonjy zao fanjakana zao. Rehefa sy teo vonjena fotsiny anao dia mipetrany amin'ny lalaka-lena ho any ianao, fa zay vonjena kosa na zakasakahanao aloha izy handeha, ary zay te handeha aza mety tazominy zay tsy te handeha, samy manavitra ny ainy. Tonga ny famaranana ny tantaranareo ny endra mahita ny lozaka mery ny adala mandroso kavo mbo any amin'ny plasin'le endriny ianao mbo any amin'ny fiainana manak'izay. Zay ny amaranako ny teniko dia miraso antsika samy teny Osoa ary hivavaka antsika. Saotra betsaka dada mahalala iavako noho ny amin'izany teninao zany, teny mitondra fiaina sy fahasoavana sy hatsarana. Omembo nahitra mandrakizay anao dada mahalala. Da io zany teny tena ho tafiditrinao teny fony olona sy ny saina mba hibebaka izy kaosika. Fa tena fitiavana zao teny amenao zao, fahatongavan-tsaina, famerenana ny sainy olona sy ny fony tena hitodika eny amin'ilay mpamorona anazy. Ianao zany dada mahalala iavako, ondreny olona efa akaiky ny fotoana. Saotra dada mahalala iavako amin'ny anaranao Iaosy fanaovana ny vavaka sy ny teny rehetra. Halleluja, amen. Dia miraso antsika samy teny Osoa ho amin'ny fitohizan'ny fiarahantsika indray amin'ny manaraka, mandra-piona mandra-piresaka avy ianao matomboka.